manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Androantsika dia resaka zavatra anankiray lohahevitra antsika androany dia mahakasika ny amin'ny antsoina hoe ny famonjena ny fanahy. Ny famonjena ny fanahy. Tsy resaka zavatra ara-nofotsika hoe misy ny olona rehefa tery amin'izay mahatery azy izy dia hoe mba hampindramo vary e, mba vonjeo voly e, mba vonjeo am'izao e, mba vonjeo kely any amin'ilay olona ankoatran'izao iny e. Tsy resaka momba an'izay tsika fa le fanahy, le esprit de l'homme mihitsy zany ao anaty io misy fanahy. Rehefa ho avy ny fotoana araka ny efa nozaraina tamintsika lohahevitra mahakasika ny amin'ny fahafatesana, rehefa ho avy ny fotoana rehefa mitsahatra tsy miasa tsony ny organe rehetra na ny taova rehetra ao anaty dia miala ao anatin'ny vatantsika zany ny fanahy dia miakatra. Salamy fahasivifolo azafady zay lazay Mosesy hoe eo amin'ny 10 eo ka hatramin'ny 10 tapany farany dia milaza ny ten'Andriamanitra hoe ary 70 taona ozy izy na 20 taona raha kai ny matanjaka dia ho 20 taona. Fa ny fatanjany dia asa mafy sy alahelo fa esorina faingana izany ka lasa manidina izahay. Le fanahintsika zany. Le hoe lasa manidina izahay le fanahy zany. Ho avy ny fotoana hialan'ny fanahy ao anatin'ny vatantsika eo. Nefa ny direction ny fanahy iny fa raha miala ao amin'ny vatantsika olombelona dia tanteraka le any amin'ny Hébreu 7:7 fanotendrena ho faty ndre mandeha ny olona ozy izy ary rehefa afaka zany dia hisy fitsarana. Hiatrika fitsarana zany fitsaran'Andriamanitra ny olona anankiray rehefa maty ka miala ety. Zay no mazava-dehibe hitoriako aminao ity lohahevitra lehibe ity dia tsy inona zany fa ny famonjena an'io fanahintsika io zay hiatrika fitsarana, azo vonjena ry havana ny fanahy ao anatintsika. Tsy voatery ho very fa azo vonjena. Devoly dia manajamba amin'ny masom-panahin'ny olona mba hahatonga ny fanahin'ny olona tsy ho voavonjy, fa kosa ny tenin'Andriamanitra na ny révélation du Saint-Esprit dia manambara ary amin'izao fotoana izao dia tarihan'ny fanahy masina hitory aminao izay antsoina hoe famonjena ny fanahy izay. Ny apôstôly dia nitory mahakasika ny amin'ny famonjena ny fanahy. Nitory mahakasika ny amin'ny famonjena ny fanahy. Ao amin'ny jery andiny soratra masina anankiroa tsika ety ampanamboana mba hiaingatsika mba hampazava aminao izay tianambara ao anatin'ny soratra masina. Ao amin'ny Petira voalohany toko voalohany 5 sy ny Marka toko 2 dia 5 ka hatramin'ny 2. Zao ny vaky ny teny rehefa hitantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mandray ny antony finoanareo dia ny famonjena ny fanahinareo. Ny amin'izany famonjena izany dia notadiavin'ny mpaminany sy nokatsay ny fatratra dia ireo fanaminany ny fahasoavana ho tonga aminareo. Mandray ny antony finoanareo dia ny famonjena ny fanahinareo. Ao amin'ny Marka toko 2 dia ny 5 eo dia misy teny izay nolazain'i Jesosy mahakasika ny amin'ny famonjena. Tanao amin'izany fa Jesosy mihitsy ny nilaza fa na ho very ny fanahin'ny olona anankiray na ho voavonjy. Zao no voasoratra ato. Ary hoy izy taminy, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no ho vonjena, fa izay tsy mety mino no ho elohina. Avy hatrany dia omeko anao ny famaritana ny antsoina hoe famonjena. Ny atao hoe famonjena dia fanafahana amin'ny sazin'ny ota. Misy sazy izay miandry ny olona zany izay tsy voavonjy dia ny elo mirehitra afo zany na ny afo be. Fahafatesana ny tambon'ny ota ozy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, fa fiainana mandrakizay kosa ho azy rehetra mino an' Jesosy. Fahafatesana ny tambon'ny ota. Vokatry ny fahotana ataon'ny olona io zany raha mitohitohy dia fahafatesana, fahaverezana mandrakizay
any amin'ny elo. Fanafahana amin'izay sazon'ny ota izay. Ny baiboly dia milaza fa raha mamaky ny Matthieu 7:20 ianao 7:30 Jesosy dia niteny manao hoe iza ozy izy miresaka tamin'ny fariseo zany izy sy ny mpanorandalàna sy ny vahoaka teo zay tsy nety hibebaka fa misoratena fotsiny hoe kristianina. Dia zao nytenenin Jesosy hoe iza ozy izy nanoro-hevitra anareo, ataonareo ahoana ny fandositra ny fanameloana ho any amin'ny elo. Ataonareo ahoana ny fandositra ny fanameloana ho any amin'ny elo. Zay ny tenin Jesosy dia mitovitovy amin'ny teny Jaona mpanao batisa ao amin'ny Matthieu 7 teny 17. Jaona mpanao batisa indray dia nitoriteny izy ny amin'ny batisany fibebahana sy ny amin'ny fa tokony hibebaka ny olona, tokony hiaiky ny fahotana eo anatren'Andriamanitra, ary nanao lalana vaovao mihitsy Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Jaona mpanao batisa. Fa ny fibebahana zany no andraisana an'io famonjena io, tsy amin'ny alalan'ny famonoana domoina na famonoana voromailala na famonoana zanak'ondry tsy misy kilema na fandatsahana raham-biby hafa zay mety atao fanatitra amin'ny asa fisoronana tamin'izany. Tsy zay intsony zany indraisana famonjena. Taloha mantsy ny olona raha vao manota dia maka biby atao fanatitra dia voavela heloka. Fa tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa dia ny fiekena ny fahotana eo anatren'Andriamanitra no andraisana ny famonjena. Dia niteny Jaona manao hoe iza ozy izy nanoro-hevitra anareo andositra ny fanameloana ho avy. Tena misy mihitsy zany io fanameloana ho avy io, ary reto olona reto dia tsy ambony tsy ambany ny fiainany, ohatra ny mahazo toky tsy mahazo toky zany izy hoe voavonjy ve sa tsy voavonjy. Jaona moa niteny taminy hoe mibebao izy ka mamoaza vomendriky ny fibebahana aloha, zay voavonjy ny fanahinareo. Fa zay rehetra efa niaika dia nataony Jaona batisa tao amin'ny io ny Jordana. Mazavazava aminao amin'izay ny atao hoe famonjena, fanafahana, matoa tonga olom-bovonjy ny olona anankiray zay resana matetika natoriteny, matoa tonga olom-bovonjy ny olona anankiray dia efa nandray ny famonjena izay, efa nafahany izay, efa voavela heliko izay, natsapany tena no mpanota izy teo aloha dia nibebaka dia voavela heliko. Zay zany mahakasika ny amin'ny famaritana no natsoina hoe famonjena ny fanahy. Asa raha mazavazava aminao le izy, fanafahana le izy, olona afaka. Ny olona voavonjy zany, ny olom-bovonjy dia antsoina hoe olona afaka, tsisy zavatra mamatopatotra azy tsony. Hoy Paoly any amin'ny andininy hafa milaza manao hoe fa raha ny zavatra efa noravako izy izy no mbola hatsangako indray dia mampiseho ny tenako tsinotsinona hoe tsy mendrika. Olona afaka, olona efa nandravarava ny fahotana teo amin'ny fiainana zany, rehefa tena niaiky ny fahotany, olona afaka tanteraka. Tena azo atao ry havana ny miaina araka ny tenin'Andriamanitra ao anatin'io fahafahana io. Ninona fahotana no matotra anao azo atao ny ho tonga olom-bovonjy. Zay ny fahamaritana zay nomena antsika fa hiditra ao amin'ny teboka manaraka tsika dia hoe ny famonjena dia raisina. Milo kely nidirako amin'ny teboka manaraka dia hoe raisina zany le famonjena. Marina fa vitan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ny famonjena ny olona rehetrarehetra, hatramin'ny zaza mbola any an-kibo aza tamin'ny fotoanandrony, hatramin'ny taranaka misy antsika zao, satria misy ten'Andriamanitra mantsy milaza manao hoe Kristy io izy dia maty ho an'ny mpanota tamin'ny fotoanandrony. Dia misy zany tonga dia mandray bontolo fotsiny, mihinanam-bolony fotsiny le ten'Andriamanitra. Voavonjy automatika zay zany, d'office zay zany, tsy maintsy voavonjy. Zay zanaka mpitandrina, zay taranaka mpivavaka, automatika zany tsy maintsy voavonjy. Tsy ariavana fa ny famonjena antsika dia mila mandray ianao, na dia vitan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana aza ny famonjena ka tsy mandray ianao, tsy niraisinao le izy, mijerijerevana fotsiny, tsy niraisinao hoe tahaka ny hoe tantara fotsiny na documentaire fotsiny fahafantaranao an'izany hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta zany dia zanaky Maria Virgine zany teraka tany an-tranon'omby, ka hoe zay fotsiny tsy ampy zay ry havana. Fa mila isika mandray mihitsy. Io ny ten'Andriamanitra tao amin'ny Efesiana
toko fahenina andiny fito ambin'ny folo dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra izay sabatra ny fanahy. Raiso izy izy ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra izay sabatra ny fanahy. Mila raisina ry havana io famonjena io. Ianao personnellement mihitsy zany, ianao personnel mihitsy. Personnel zany famonjena, tsy miankina amin'ny dadanao, tsy miankina amin'ny mamanao, tsy miankina amin'ny zokinao, fa ianao sy Andriamanitra ny fampiraharaha rehefa tonga eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny Joba, zay no mahatonga ny Ezekiela zay laza, ary Daniel ihany koa, zay samy nanao fahamarinana izy telo lahy io fa tsy mahavoavonjy ny zanany lahy ozy ny tenin'Andriamanitra. Any amin'ny Ezekiela any toko 4:4 dia ny andininy vakitsika manako andininy 5:40. Ezekiela 14:16. Na dia ao aza ireto telo lahy ireto, raha velona koa hoy Jehovah Andriamanitra, dia tsy havoavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy izy, ny tenany ihany no voavonjy fa ny tany kosa ho lao. Dia amin'ny andininy 4:40 moa dia azavainy tsara hoe na dia ao aza ireto telo lahy ireto, Noa sy Daniel ary Joba, dia ny fanainy ihany no voavonjiny noho ny fahamarinana, hoy Jehovah Andriamanitra. Tanao amin'izany, na dia manao ny fahamarinana aza le razam-be teo aloha na ataontsika hoe dadabe anao na ataontsika hoe ny ray aman-dreninao nanao fahamarinana, dia tsy voatery hoe automatique ianao tonga dia hoe voavonjy, fa miankina aminao le izay nandray an'le famonjena vitan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana avy. Jesosy dia niteny hoe vita, tafiditra ao anatin'ny ray amin'ireny ny famonjena ny fanahintsika. Vita tafiditra ao anatin'ny ray amin'ireny ny fanasitranana ny aretina. Vita hozy Jesosy, tafiditra ao anatin'ireny ny vahaolana eo amin'ny fiainantsika, n'inona sarotry ny toe-java-misy eo amin'ny fiainantsika. Vitan'i Jesosy ny fandravana ny asany devoly rehetra. Indro efa nomeko fahefana ianareo izy izy handrava ny asany devoly, meko fahefana handresy ny hery rehetra nanany fahavalo. Dia anjaranao zany hoe mandiny tena hoe efa niraisiko ve zay famonjena izay. Za ry havana tamin'ny fotoan'andro tamin'ny andraisako ny famonjena dia tena tsapako iny zavatra niova misy tato anatiko tato. Tsy nanao ezaka be akory ny ialako tamin'ny sigarana, ny ialako tamin'ny fifohana rongonina, ny ialako tamin'ny ditra. Ezaka be akory satria niraisina le izy. Le izy ny ianao ndray tsy mila manao ezaka be fa raisiny dia mitsahatra tsy mitohy amin'ilay fahotana. Rehefa nandray ny famonjena, za mantsy dia voafatotra tao anatin'ny fitiavana mozika an'izao tontolo izao na ny mozika profane zany. Ary za dia anisan'ny tena mpiondana mihitsy reny hard rock reny, heavy metal, black metal, rehefa tena mavesatra ozy moa zany ny fitenenana taloha hoe revo mavesatra. Tena nankafy an'ireny mihitsy fa lazaiko etoana fa tsy ny mozika rehetra akory ny ratsy, fa ilay fironana ho any amin'ny antikristy na ny tsy finoanan'Andriamanitra. Reny mozika metal reny misy fotoana izy reny tena rehefa tafalatsaka lalina dia manao an'ireny lakroa mivadika reny, dia manao kavinila dia lakroa kely mivadika. Dikan'ireny dia hoe antikrist, hoe hoe za ihany no Andriamanitra fa tsy mila giden'Andriamanitra, tsy mila baiboly, tsy mila hery hafa fa za ihany no Andriamanitra. Dia misy koa izy ireny efa tafalatsaka lalina, misy mpanao hard rock anankiray zay zao Marilyn Manson ny anarany, dia tena enjana fahavetavetana mihitsy, tena manao masturbation izy eo ambonina live, eo ambonina lapiazo anankiray dia misy baiboly eo ambany eo. Tena fahavetavetana, tena falotona be mihitsy. Saorako an'Andriamanitra fa tsy mbola tena tafalatsaka lalina be tany fa efa namorokira ihany moa tamin'izany, dia efa nivahiny tany amin'ny onjam-peo ihany koa manao fandaharana, fa tsy lasa lavitra, tsy ankasitrahan'i Jesosy ny fitohizako tamin'izay dia nivonjeny tao anatin'io fankafizana an'io dia tao ny fifohana rongony. Mialohan'ny anaovana live aloha dia tsy maintsy mifoka rongony, tsy maintsy misotrosotro kely aloha maka jus de risque. Ohatr'izay zany, ao ny fitenenan-dratsy, ny fiainana maloto fa Jesosy mihitsy zany nanafaka tao anatin'izay, ary tena isaorako azy fa niraisiko le famonjena tamin'ny alalan'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra
Famonjena zany rehefa mandray famonjena ianao de rehefa mihaino ten'Andriamanitra ianao de raisiny ny ten'Andriamanitra iny de ampiariny amin'ny fiainana. De iny ten'Andriamanitra iny manadio, diovy ny ten'Andriamanitra ianao. Misy teny amin'ny soratra masina hoe mba anadiovana azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny. Diovy ny ten'Andriamanitra io ianao, manadio ny ten'Andriamanitra, mitondra ho amin'ny famonjena. De izay le voalaza teo hoe mandray ny anton'ny finoanareo izy de ny famonjena ny fanahinareo. De eo koa ny ten'Andriamanitra zay mivakitsika tamin'ny Efesiana teo, raisy ny famonjena ho fiarovan-doha. Raisina zany le izy, raisina. Mino fa mangetaeta ianao am'izao fotoana zao hoe inona ry ny ataoko mba ho voavonjy aho hoe tsotra ihany. Hoy ilay misionera anankiray rehefa manatona ty tovolahy anankiray mila famonjena de ozy le misionera teo voavonjy aho ozy le tovolahy fa inona no ataoko? Ianao ve afaka mamonjy aho? Ozy le misionera, za tsy afaka mamonjy anao. Fa mandehana ianao ry amin'ny W farany ariana ry de eo ianao mivavaka. Ambarao am' Jesosy daholo zay zavatra rehetrarehetra fahotanao rehetrarehetra ambarao aminy. De miaiky ianao de mandraisa fanapahan-kevitra vaovao de mandray famonjena ianao. Zay zany le fandraisana famonjena, miaiky de mandray fanapahan-kevitra vaovao. Tafiditra kely anatin'izay le hoe fibebahana, miaiky ny fahotana. Rehefa mibebaka tsika miaiky ny fahotana de mandray le famonjena tsy haninena anao izy ny ten'Andriamanitra. Milaza ny ten'Andriamanitra ny Korinthiana 4:7-10 de milaza ny ten'Andriamanitra hoe fa niala elo araka n'Andriamanitra ozy izy de mitaky fibebahana mba ho famonjena tsy hanenenana. Fa niala elo zao tontolo zao kosa dia mitondra ho any amin'ny fahafatesana. Zany hoe tsika zany ry havana rehefa tena mibebaka sy manana an'izay ala elo araka n'Andriamanitra zay miaiky, tena ratsy tena maloto tena tsy netiny nataoko. De rehefa tonga am'izay sehatra am'izay fahatsiarovan-tena zay ianao fa mpanota, manomboka eo ianao mandray famonjena. Fa raha mbola manamary tena ianao, raha mbola tsy tapa-kevitra mihitsy ianao hoe tena mpanota, tena tsy mety nataoko, raha mbola tsy tonga saina tahaka an'le zanak'adala, le zanak'adala moa ko tonga saina. Miteny izy mana hoe aranody ny saina osy izy, ranody ny saina. De niteny izy mana hoe andeha aka ody any amin'ny raiko, nody ny saina. Tonga saina zany fa ratsy le toerana misy azy. De tahaka izany koa mpanota, mila tonga saina mihitsy zany hoe ratsy ty toerana misy aty, mila mandray fiainam-baovao, mila mibebaka, mila manolo tena. De rehefa vitanao zay de mahazo famonjena ianao. Ia, fanontaniana manaraka zay ho valentsika de hoe moa ve vitsy no vonjena? Moa ve vitsy no vonjena? Andeha aloha tsika hijery ao anatin'ny Baiboly tenin'ny mpianatra anankiray etaeta, fanontaniana tao amin'ny mpianatra anankiray izy ty hoe moa ve vitsy no vonjena Jesosy sa manahoana marina mahakasiky ny famonjena ny fanahy io? De andao aroa jerevantsika ray aloha ny Lioka 13 de ny 9:17. De hoy ny anankiray tamin'ny tompoko, moa vitsy va no vonjena? Aroa izy tamin'ny olona, misese hiditra amin'ny varavarana hety ianareo, fa hoy izao aminareo, maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Eto zany ny ten'Andriamanitra de milaza manao hoe na ny tany nisy etaeta, nisy eritreritra nitsofoka atao amin'ny mpianatra anankiray, moa vitsy ve no vonjena Jesosy? Mino an Jesosy izy zanak'Andriamanitra io, ary Jesosy tamin'ny fotoanany nefa niteny hoe zao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'iray raha tsy amin'ny lalako. De nahalala an'izay zava-miafina zay sy nametraka an Jesosy eo amin'ny toerany le hoe mpamonjy, de nanantena mihitsy izy voavalin'i Jesosy zay fanontania izay, ary tena nanidikitika ny sainy hoe be dehibe ve ny ho any an-danitra sa vitsy? Jesosy nefa tsy namaly hoe be dehibe na vitsy, fa vao maika andray za fampahirezana ny Jesosy, fampirisihana hoe aza mitsaratsara olona zany hoe iry olona ry ratsy fitondrantena be, io ngamba tsy ho any an-danitra fa ho any amin'ny elo. Iry olona ry tena ratsy saina be, ratsy toetra, io angamba tena olombe ry, io angamba tena hoe zanaky ny fahaverezana. Tsy zay ry havana, alohantsika tsy hifampitsaratsara mihitsy. Raiso ny fampahirezana nomeny Jesosy hoe misese hiditra amin'ny varavarana hety, tena hoe ataovy zany zay farany azonao atao, tous les moyens zay fitenenana, ataovy zany zay farany zay azonao atao mba handraisanao le famonjena. Fa tsy mety mihitsy ny hoe
ifampitsaratsara hoe zaho any an-danitra dia anao any amin'ny elo, fa ny olona rehetra dia tian'Andriamanitra vovonjy daholo. Misy fotom-pisainana diso izay ambaran'ireo témoin de Jéhovah reo a, tsy hoe le fiangonana akory no ratsy fa le fampianarana no misy diso. Andriamanitra dia niteny hoe tiavany olona rehetra, fa le friekevitra ao anatin'zareo zany hoe 144 000 ihany ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Diso zany ry havana. Baiboly dia milaza hoe ary angonina ozy izy ny samy hafa fiteny rehetra dia hankalaza ny zanak'ondry any an-danitra, hankalaza ny Jesosy zany rehefa tonga ny fotoana anankiray. Ka ianao hoe dia mahavoisan'ny olo hoe firy ary ny kristianina ny Chine, firy ny kristianina ny Japon, any Amerika, firy ny kristianina any Canada, any Frantsa, hoe firy ny kristianina fotsiny raha iresakitsika eto Madagasikara, tsy ho 144 000 fotsiny. Génération ny Rasalama Martyr efa maty efa lasa any an-tany dia ho 144 000 fotsiny ve? Tsy mitombona zany. Ka ny endry zareo manka dia hoe vitsy zany olona mankany an-danitra fa tsy be dia be. Io voafetra 144 000, Apokalipsy 7:4. Ka Andriamanitra dia mampirisika antsika ry havana mba handray an'io famonjena io tsika, nizaniza na ankizy ianao na tanora ianao na lehilahy lehibe ianao na vehivavy lehibe, ninona niraikitra misy anao, na mandry ianao na manan-karena ianao na olona tonontonony ianao na fotsy na mainty na mena, dia tiany Jesosy ho vonjena. Ninona toerana misy ianao, tian'Andriamanitra ho vonjena ianao. Mivavaha mihitsy hoe Jesosy mba ataovy tafiditra ny fiainana mandrakizay eo, mba ataovy voisan'ireo olom-bovonjy aho. Zay zany amin'iny hoe tsy nametra mihitsy Andriamanitra hoe vitsy ve ny vonjena. Voasoratra ao anatin'ny Baiboly zay fanontaniana zay nambara tamintsika teo. Dia nisy lehilahy anankiray a hiditra amin'izay zany tsika zao, akoatra ny efa niteneniko teo aloha hoe mbola misy zany fomba ahafahantsika mandray ny famonjena io zany amiendrika hafa. Io le hoe mihaino ny tenin'Andriamanitra fa miendrika hafa ihany koa. Dia lazain'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Asan'ny Apôstôly 5:7 sy ny faraka amin'ny 30 dia nisy lehilahy anankiray pénitencier izy io na mpianatra ranomaizina. Rehefa voasambotra Paoly sy Silasy no ny fitoriana ny filazantsara dia voasambotra izy zany, dia voahidy niaraka tamin'ilay gadra tao. Dia efa fantatsika tsara moa ny tantara fa nivavaka sy nira fidirana izy mirahalahy amin'ny andro amin'ny 12 alina, ary no ny tonga ny mamaton'alina ozy izy. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra no ny tonga mamaton'alina dia nivavaka sy ny hira fidirana Paoly sy Silasy, dia niovitrovotra ozy izy fanamban'ny tranomaizina ka nivavy koa ny fatorana rehetra, nivoa avokoa ny varavarana rehetra. Nitaitra zany hoe mpianatra tranomaizina dia saika hamono tena, satria niheverina fa tafatsoka ny gadra. Ka tamin'izany fotoana zany mantsy ny Romanina raha vao ohatra hoe misy gadra mitsoka dia tsy maintsy voasazy ny mpianatra tranomaizina. Ka tsy tiany zany no hoe ho alatsak'olona ny ainy na hoe ny olon-kafa no hamono azy, fa ny tenany ihany zany tiana hamono ny tenany. Dia saika hamono ny tena, saika ho tsatohan'ny antsy ny tenany. Dia Paoly moa ny teny manao aza manimba tena ozy izy. Ry havanao, ny mpamon'olona sy ny mpamono tena, mamono tena dia lasitra ray ihany, samy manimba tena. Ary zay manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho sombain'Andriamanitra. Aza manimba tena ozy Paoly, fa mbola ato ihany zay rehetrarehetra. Dia naka karetsaka moa izy dia naka jiro, dia nampiretina ny jiro ay mbola reo daholo ny gadra rehetrarehetra. Dia avy eo resy lahatra izy tena omban'Andriamanitra reto lehilahy anankiroa reto ozy izy reto mpanompon'Andriamanitra roa lahy reto tena omban'Andriamanitra. Dia zao ry havana ny zavatra nyso, nisy etaetany tsofoka fanirina tao anatin'ilay mpianatra tranomaizina, inona ozy izy ny tokony ataoko mba ho vonjena. Dia niteny moa i Paoly sy Silasy hoe, Paoly Apôstôly namaly azy hoe minoan Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Asan'ny Apôstôly 2:7 misy an'izay teny zay, minoan Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Le hoe mino tsy hoe mino amin'ny saina fotsiny. Raha mino amin'ny saina mantsy ianao dia manao tsy enjery fanekem-pinoana fotsiny ianao. Za mino an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, mpanao lanitra sy ny tany. Lasa juste connaissance fotsiny le izy, mino amin'ny saina. Fa ny ilaina dia mino amin'ny fo.
Romanina toko 10:15 dia milaza ny ten'Andriamanitra hoe satria raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ka mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no hanikena azahoana famonjena. Zany hoe mila mino amin'ny fo zany. Le hoe mino an' Jesosy tompo dia mino amin'ny fonao manontolo mihitsy. Fandraika tamin'ilay ten'Andriamanitra le hoe mandray ny ten'Andriamanitra ny olona anankiray makatony ten'Andriamanitra iny lalana izorany andraisan'ny famonjena. Mino amin'ny fo ampiariny eo amin'ny fiainana mihitsy le ten'Andriamanitra. Dia faharoa manarak'izay dia nisy lehilahy anankiray ihany koa Paoly apôstôly ny anaran'izy io. Tamin'izany izy mbola Saoly fa rehefa voavonjy izy dia nomeny Jesosy anarany hoe Paoly. Tamin'izy mbola Saoly dia nisy mpianatra anankiray tsy hoe Ananias. Fantatsika tsara moa fa Saoly dia mpanenjika fiangonana ary mpitorabato sy mpampiditra tranomaizina izay olona mitory an'izany anaran'i Jesosy zany eny Kalamanjana. Soroantsika an'Andriamanitra fa mbola malalaka amin'ny fitoriana filazantsara eto Madagasikara. Fa tamin'izany fotoana izany izay mitory an'i Jesosy ny apôstôly ry Petera ry Jakoba ry Jaona hoe mitory an'i Jesosy eny itseny tonga dia samborona mpidirina tranomaizina. Dia ity Saoly ity zany zay ny toetra ratsy tao anatiny. Dia rehefa mivonjen'i Jesosy moa izy fantatsika ny tantara ny seho tamin'ny teny an-dalambe izy ho any Damaskosy iny nitondra taratasy avy any ampisorona be mba hisambotra an'ireo olona ireo ary ampiseho le taratasy hoe za nahazo fahefana avy any amin'ny Romanina, mpanapaka Romanina sy ny mpisorona be fa ho samborona izay mitory ny anaran'i Jesosy. Dia novahin'i Jesosy izy teny an-dalambe teny Damaskosy nisy fahazavana lehibe dia nisy ohatran'ny kirany hazan-drano nanarina masony dia jamba 3 andro izy. Dia tao anatin'izy jamba 3 andro iny nisehoan'i Jesosy ary dia nitenenan'i Jesosy manao hoe ho fanaka voafidy ho ahy ianao hitory ny filazantsara anambarany anarako any amin'ny Jentilisa ka hatrany am-parany tany. Dia nivonjen'Andriamanitra Saoly. Dia rehefa voavonjy izy ry abana dia tsy hoe nijanona fotsiny teo hoe teo dia teo fa natao batisa ary izay no lalana anankiray atatirahana famonjena ihany koa sy mba hatatiraka ny fahamarinana dia mila atao batisa mihitsy, alevona mihitsy le fahotana. Tanao amin'izay fa tsy vita an'le hoe mino misaina fotsiny hoe mino tsotra fotsiny, alevona mihitsy le fahotana, sasana. Le terme teknika izay lazay ny asan'ny apôstôly eto dia hoe mitsangana izy kao ho sasana. Tanao n'izany sady alevona sasana dia sady alevona ilay fahotana. Jereo nge ny asan'ny apôstôly 22, asan'ny apôstôly 22:16. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Asan'ny apôstôly toko 2:20 andininy 4:40. Ary ankehitriny inona no mampitaridretra anao mitsangana dia aoka atao batisa ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao ianao amin'ny fiantsoana ny anaran'ny Tompo. Ho sasana ho afaka amin'ny fahotana. Aoka atao batisa ozy izy dia maninona ho sasana ho afaka amin'ny fahotana. Batisa zany dia sady fandevenana ny ota izy io no fanasananao mba fanasana ny fahotana miraikitra amin'ny fanahinao mba hitsangananao sy andehananao amin'ny fiainam-baovao. Zay le izy zay. Ary marika 16:16 moa, marika toko 2:20 dia 2:20 dia milaza Jesosy hoe zay mino sy atao batisa no hovonjena. Tsy tanteraka amin'ny famonjena ry havana raha mino fotsiny ianao. Tsy mahavoavonjy ny batisa mbola kely satria ny zazakely mbola tsy tonga saina, mbola tsy afaka miaiky ny fahotana. Ny olon-dehibe raha mamaky ny Matthieu toko 7 ianao tamin'ny toriteny nataon'i Jaona mpanao batisa, olon-dehibe daholo ireo natao batisa ireo tsisy zazakely teo. Dia izay zany le batisa zany raha amin'ny sujet ny peditsika dia partageo dia ho hitanao le vidéo teo aloha fa ny batisa dia ny avy amin'ny teny, ny teny hoe batisa dia avy amin'ny teny italiana asoka na hoe aletika. Aletika fa tsy vitan'le rano kely indray miteteza ataon'ny mopera iny zany fa aletika mihitsy. Ary ny tena batisa dia batisa amin'ny rano be. Hitanao Jesosy modelo antsika foana ho a Jesosy aza miala ao amin'ny fotom-pampianaran'i Kristy na amin'izay naoriny apôstôly. Fa ny olona rehefa natao batisa dia Jesosy rehefa natao batisa dia nasoka tao amin'ny on'ny Jordana. Zay le izy zay.
io tsisy hoe zao tsisy kesikily hafa de zay ny famarina amin'ny baiboly hoe asoka ny heviny zay vakio ndana mijery dictionnaire ianao ndana mijery dictionnaire amin'ny baiboly de vakio koa hoe ao anaty dictionnaire na encyclopédie hoe baptême de ho hitanao ao le hoe asoka ny tena izy fa tsy rano kely ndray nitetena hoe intelo de zay zany e zay mino sy atao batisa no ovonjena mila mino aloha rehefa avy mino ianao de tsy mijanona fotsiny eo fa atao batisa mihitsy mba handraisana an'ilay famonjena de izy ianao manao hoe za ve efa vita batemy tambola kely ve za ve efa vita batisa tany amin'ny fiangonana ve de mbola azo atao batisa ve raha ohatra ka tsy namovy mendriky ny fibebany ianao de miverena atao batisa fa tsy maninona zany mba ho azo antoka ny fiainanao mandrakizay de le batisa tena izy atao de aza miverina ny fahotana tsony fa lasa mamerimberina lasa ohatrany hoe efa nisy vavolombelona tamin'ny anao atao batisa de mbola ho atao batisa ndray anao raha tena mifono olo izy de mandefitra sy mamindra fo Andriamanitra fa raha ohatra ataony kilalao izy de izy ny tena Andriamanitra hoe milalao ny famindrapon'Andriamanitra fa zay zany le zavatra nambara tamintsika teo hoe marka 16:16 marka 2:25 izay mino sy tsy hoe mino na fa zay mino sy misy tohiny zany le izy zay mino sy atao batisa no ovonjena fa raha hoe zay mino na atao batisa no ovonjena de afaka par exception zany le izy hoe tsy obligatoire ty fa inona zany facultatif zay tiako ihany io za mino fotsiny fa za tsy mila atao batisa zany zay tiako ihany io de mijanona eo fa raha hoe zay mino sy tsy azonao foanana tsy azonao foanana io tahaka ny formule ny Pythagore tany mbola nianatra trigonométrie tany amin'ny 3e hoe AB plus BC égale AC ohatra zay zany le izy formule ohatra zay zay mino plus atao batisa égale voavonjy égale olonafaka égale mandovany lanitra azonao le izy zay zany le izy ka mievera tena mandiny tena raha tsy zay lalana zay no nizoranao fa Jesosy aza nanaiky atao batisa Paoly apôstôly eritrereto hoe olona apôstôly farany zay ny rahan'i Jesosy Kristy nanaiky izy atao batisa fa izy ianao no tsy manaiky atao batisa sao de mba isan'ireo olona ho very fa izy ianao no manodina sy manatsatso ny fahamarinan'ny ten'Andriamanitra aleo tsy manatsatso ny ten'Andriamanitra ka rehefa tonga any amin'ny mandrakizay ny ankoatra any ianao tsisy ninina azonao atao tsony any tsisy ninina zay zavatra saika ataona tety tsy voarécupérenao tsony any fa rehefa any ianao de any de zay isy ianao mandrakizay na lanitra na elo ka de an'izao famonjena ny fanahy ny resaka dineo ny tenanao io tsisy resaka hoe anahoana ny lazain'ny ao avaratra ao anahoana ny lazain'ny fianakaviako anahoana ny lazain'ny zanako anahoana ny lazain'ny ray aman-dreniko raha atao an'izany batisa zany zay ny fahamarinan'ny ten'Andriamanitra de raiso ny fahamarinan'ny ten'Andriamanitra lazaiko aminao eto am-pamaranana fa misy ireo olona izay nitoriana ny famonjena ihany nanana anjara tamin'ny fandrenesana ten'Andriamanitra kanefa niziriziry tamin'ny heviny zay olona anarina matetika ozy ny voalaza ny oabolana ka mia mafy atoka oabolana toko 7:20 misy an'izay indiny voalohany zay olona anarina matetika ka mia mafy atoka de ho torotoro tampoka izy ka tsisy fanafana itsao zany hoe ianao zany raha mbola nomen'Andriamanitra fotoana fanao mandray ny famonjena de araroto zay Korintiana 4:9 de milaza ny ten'Andriamanitra hoe tamin'ny fotoana ankasitrahanao izy namonjeko anao ary tamin'ny fotoana ankasitrahanao izy nienokanao ary tamin'ny andro famonjena namonjeko anao indro ankehitriny izy ny andro famonjena indro ankehitriny no andro fankasitrahana indro ankehitriny zany hoe araroto le fotoana omen'Andriamanitra anao hoe ianao mbola velona mahatsiaro saina tsara mbola matanjaka salama araroto zay fotoana zay andraisana famonjena fa misy nge ny andro famonjena ary misy ny andro famalian'Andriamanitra ka raha vao tsy mahay manararaotra ny andro famonjena ianao de very zany zaka izy de nanararaotra ny andro famonjena raha mamaky ny Luka 7:17 tsika de izy ny ten'Andriamanitra
indro Jesosy sy ny teny taminy indro efa tonga eto amin'ity tokantrano ity ny famonjena fa izy de zanaky Abrahama keo. Zany hoe ny olona zany de ny mbola velona de fa mahafantatra sady azo refesina, azo tarafina, azo valiana de mbola velona voavonjy ve anao azonao valiana tsara zay rehefa nandray famonjena fa tsy hoe rehefa maty ny olona zay hoe tobasana rano aevaeva eo ny tanana entina mbavaka amin'ny fanany mba ho hiakatra any an-danitra ihany efa tsisy ninona azonao atao tsony ry havana. Rehefa maty ianao tsisy ninona azonao atao tsony, tsy afaka mandray famonjena tsony fa zaka io olona ohatra nahasaotranao zao ihany ary taorianany nandraisana an'io famonjena ny lazainy Jesosy hoe indro tonga eto amin'ity tokantrano ity famonjena taorianan'io azo antoka tsy maty any izy taorianan'io fa mbola velona dikan'izany zany raha fihezina ny teny de hoe de mbola velona de efa azo tarafina aminao sady voavonjy ianao na tsy ianao ihany afaka mahafantatra an'izay eo amin'ny tenanao amin'ny toe-pananao voavonjy sa tsy aiza ny toerana mety hisy aiza ny andaniko ny mandrakizay ako zay zany le zava-misy ka milohan'ny amaranana tiako vakina aminao ty ten'Andriamanitra tao amin'ny bokin'ny Jeremia ty satria efa lavalava kely any zay fa ilako tsiny aloha fa de tsy maintsy atao complet ny afatra ny régime tsy maintsy atao complet fa raha mitory teny tapany aminao de ho tsarain'Andriamanitra lasa tsy nitoriko tao aminao fahamarinana de ho tsarain'Andriamanitra am'izay fotoan'izay hoe nahoana ianao tsy nitorinao ny fahamarinana rehetra. De rehefa tsika ny bokin'ny Jeremia ato amin'ny bokin'ny Jeremia toko 9 andininy 20. Jeremia toko 9 andininy 20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny lasa ny fararano tapitra ny taom-piotazana nefa tsy voavonjy isika. Lasa ny fararano izy fararano inona le fitoriana ny tenin'Andriamanitra ka mandre tenin'Andriamanitra ianao amin'ny radio mandre tenin'Andriamanitra ianao amin'ny télé mandre tenin'Andriamanitra ianao amin'ny YouTube mandre tenin'Andriamanitra ianao amin'ny Facebook any amin'ny hôpitaly any am-pianarana eny Kalamanjana ao am-piangonana fararano ny tenin'Andriamanitra nisy zay fararano ny fandrenesana ny fahamarinana zay lasa tapitra ny taom-piotazana nefa tsy voavonjy isika. Ratsy be zany mba isan'ny nandre fahamarinana ihany tahaka an'ilay lelam-panan-karena ao amin'ny Luka toko 9:7-7 nandre tenin'Andriamanitra fa tsy miraharaha very tany amin'ny elo izy mifarany. Ry havanao eto am-pamaranana de maniry aho mba isan'ny olona voavonjy ianao, maniry aho mba hifanenana fiainana mandrakizay tsika ny ray androany ka hiaraka hifaly amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra sy ireo olona marobe ro mpaminany ro mbovonjy any an-danitra sy ireo zay efa lasa ny alohantsika any maniry aho amin'ny alalan'izao vidéo zao toriko aminao amin'izao réseaux sociaux amin'izao serasera zao mba handray ny famonjenany ianao afa-tsiny aminao raha tonga eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra efa nitoriko taminao fahamarinana fa tsy nino ianao ziriziry tamin'ny hevitra ao ianao dia anjaranao ny sisa na handray famonjena ianao na tsy fa nomen'Andriamanitra saina andinika tsika, nomen'Andriamanitra fihetseham-po isika, nomen'Andriamanitra nasian'Andriamanitra fanapahan-kevitra ao anatintsika ao manomboka tany amin'ny saedenaka mandraka ankehitriny. Men'Andriamanitra an'izay saina malalaka izay tsika safidy ny fiainana mandrakizay, ny fandovana ny lanitra, ny fidirana any paradisa safidy, ny fandraisana an' Jesosy safidy, ny famonjena miankina amin'ny safidinao, tsy mahamorose anao Andriamanitra. Zay maha-Andriamanitra tsara marina azy, tsy mahamorose olona izy fa ny safidinao izy mametra ny anjaranao. Hoy Mosesy tamin'ny fotoanany hoe fidionareo anio ary zay ijosoamantsy, fidionareo anio ary zay ho tomponareo izy na ny Andriamanitra ny Amorita zay nitomponareo tany an-dafin'ny ony na Jehovah Andriamanitra de tamin'ny ry mpaminany ihany koa de niteny koa ry mpaminany tamin'ireo mpaminany Bala sy ireo Israelita vahoaka ny Israely tamin'izany hoe raha Bala ny Andriamanitra manara azy fa raha Jehovah kosa ny Andriamanitra manara azy. Anjaranao ary misafidy hoe handray ny famonjena ve sa tsy aho, nefa raha zay ianao mba nandre ny fahamarinana ihany nahazo tombotsoa manokana ihany fa nitiandro an'ity raisy ny famonjena.